Ny zavatra nataony agence Ambinitsoa androany zany dia ny fizarana loka. Tonga le fanamby lehibe ny fanomezana tamin'ny ankizy hoe zay ankizy mahafeno herintaona ka mbola mitamperinasa dia androany le fotoana anjarana le loka zany. Ny mpanampy rehetra navoakanay any amin'ny mpampiasa sy ny ankizy miara-miasa anay amin'izao dia nomena loka avokoa. Ho tanisankely ny kisantionany taony izy vola ray hetsy taony gisa, taony akoho, taony vilany, taony bodofotsy, taony koety, taony vera, taony valizy, taony ny vilia sy ny rehetrarehetra zany hoe natao daholo zany karazana rehetra hoe loka mba ilain'ny ankizy. Zay zany moa nangataka tamin'ny mpampiasa nisy fotoana tamin'ny ankizy hoe mitondranareo point mba ahafahana manome an'le loka be ho anareo. Dia nandeha ny ady hevitra ngeza be satria ny tenin'ny ankizy ho tsara fiasa daholo dia tsy maintsy natao akitsapaka daholo zany loka rehetra mba tsy hoe niangatra ny agence Ambinitsoa. Ny tanjona zany dia mba hamezana fahafampo an'ny ankizy mba hoe ho matianina le agence. Eo zany fanamby lehibe ho an'ny mpampiasa hoe tena miezaka ny manome fahafampo zahay ho an'ny mpampiasa dia mba miezaka koa zany zay manome valisoa kely ho an'ny ankizy rehetra miara-miasa tamin'ny agence Ambinitsoa. Misy ny andihany tamin'ity zany teo amin'ny 100 ny andihany voalohany, zany hoe misy vagy zany izarany anazy dia avy eo indray misy andihany anankiray, zany hoe ao anatin'ny taona zany zay lasa izara loka foana. Le izy tsy misy takalo, tsy misy hoe zavatra tambiny amin'ny ankizy fa ny tambiny angatan'ny agence ho an'ny ankizy dia hoe endre tsara ny perinasa any ataovy afa-po tsara ny mpampiasa anareo fa efa manana agence tsara nareo manome asa maimaim-poana, manome loka maimaim-poana, mampiatrano maimaim-poana, efa fitiavana ngeza be ngamban'izay ka dia endre tsara daholo nareo rehetrarehetra izay amin'ny perinasa navoakan'ny agence Ambinitsoa tany. Ny fitarainana aloha zany amin'ny hoe resaka mpanampy ny resahantsika misy izy. Ny fitarainana misy amin'le misy mihitsy ilay asanay hoe mangala-pinana kely ny ankizy indraindray na zavatra ohatran'izany fa miezaka zany ny agence ny intervenir foana ao anatin'izay zavatra hoe tena formena satria tsy mitovy ny trano nivoahan'ireo ankizy ireo, ny fomba nitaizanandreo ankizy ireo dia miezaka zany agence Ambinitsoa mba hampiray an'ilay zavatra takian'ny mpampiasa amin'ny zavatra izay atao. Ny fanatsarana aloha zany dia ny fiakarany garantie. Nampiakarina enim-bolana hatramin'ny herintaona sy tapany garantie an'ny agence Ambinitsoa, zany hoe tena manao maximum zany zahay ho an'ny mpampiasa. Dia miezaka koa zany hoe ho atsaraina hatrany koa zany ny formation zany tena ho atao zavatra hiditra ao anatin'ny matianina kokoa. Mety hoe hiditra hoe hivoaka amin'ny tablier ny ankizy zavatra be dia be zany efa homaninay dia ao anatin'izay koa ny fanomezana tolotra vaovao, ny fanadiovana trano, vilana, orinasa na ohatran'izany dia nanokatra ny koa ny agence Ambinitsoa mba ahafahana manome asa ho an'ny ankizy rehetra izay mbola sahirana amin'ny fitadiavana asa zany zay zavatra izay. Tena efa betsaka ny ankizy navoakanay mahaleo tena amin'izao. Misy ankizy efa nitady asa tato asa trano lasa izy indray zao no mitady ankizy hiasa. Za zany rehefa miaraka amin'ny koato dia ny zavatra teneniko amin'ny ankizy ireo dia hoe na dia kely indrindra aza no iandohanao dia ho lehibe indrindra ny hafaranao. Za zany tena miteny amin'ny ankizy hoe mahaiza miasa, mahaiza manangona dia mba rehefa feno ny taona dia mba lasa miasa tena indray rehefa ny aorinany. Ary tena izay ny tanjoko an'ireo ankizy ireo fa tsy voatery hiasa amin'olona mandrakizay.